Miaritra manomboka androany la fampiarana ny lalàna 7 tsipika 120 tsipika 320 izay mandrara amin'ny fifohana sigara eny amin'ny toerana ivorian'ny olona. Tsy mampiraika firy ireo mpifoka sigara izany lalàna izany, nambaran'izy ireo fa tokony andraisana fepetra ihany koa ireo orinasa mpamokatra sigara. Asa mahavelona ny fivarotana voninkazo isan'ireo sehatra azo ampiroboroboana ampitomboana ny famoronana asa. Ankoatran'ny voninkazo sy ireo voninkazo fihinam-boa, morona makany amin'ny fambolena ireo hazo gasy, izany hoe ireo karazan-kazo fampiasa amin'ireo kandro malagasy ireo mpamboly amin'izao fotoana izao. Farany vahiny Andriana Radjanson ao anatin'ny fandarana question d'actu atao anatin'ny fampahalam-baovao, Andria mila manana Gilbert talent technique ao anivon'ny ATT na agence de transport terrestre ary resaka ny olan'ny fitaterana eto amintsika. Ny andindinin'izay avy hatrany. Spectacle arrive sur Canal+. Le voilà! De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Le décodeur est à 40 000 arrières seulement pour tout paiement par prélèvement bancaire. Canal+. Fetatiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any amin'ny magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Dia mbola faly mitsidika ny tokantrano indray tomboka lasy tomboka vavy amin'izao alahady hariva izao, miarabanao ary manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejy sosialy avy hatrany manomboka androany ny fampiarana ny lalàna, laharana fa 7 tsipika 120 tsipika 320 izay mandrara ny fifohana sigara eny amin'ny toerana ivorian'ny olona. Tsy nampiraika firy ireo mpifoka sigara sendranay izany lalàna izany, nambaran'izy ireo fa tokony andraisana fepetra ihany koa ireo orinasa mpamokatra sigara. Fanadidina momentin'ny sitraka Ravoniarsan. Analakely androany tamin'ny 1 ora. Ny afikafina tsy tony mahazatra ireo olona mifoka sigara eny amin'ny arabe. Saika mahafantatra ny fisian'ny lalàna izy ireo, mifamaofao ihany anefa ny fandraisany an'izany. Fantatrao hoe le lalàna mikasika an'ilay hoe tsy azo ifohana sigara amin'ny toerana? Fantatro mihitsy tompoko satria za tsy mpangalatra fa mpivarotra. Zary mbola enjehany eto mivarotra nefa za koa ne olo tsy mamelona anake. Nefa ny olona zao mifoka amin'ny polisy re tsy be da be mifoka. Ahoana moa no tonga dia ferana le olona. Fandraisana an'ilay lalàna le hoe 12-5 ny amoron-dalana zany raha voatratra dia 12-5 ny lalàna an'ilay izy. Nefa le izy tena lalàna mbola tena tsy hoe ahoana marina ny tena marina an'ilay izy. Misy kosa ireo mihevitra fa tsy ny olon-tsotra ihany no tokony hiarany sazy fa hatramin'ireo orinasa mpamokatra sigara ihany koa. Raha ny tena izy marina dia tokony hoe le orinasa mpamokatra an'ilay sigara mihitsy no tokony akantona. Dia amin'izay zany tsy misy ny mpanjifa dia tsy misy koa mifoka. Atao ahoana koa le mifoka sigara ve dia mifohanana tsisy foka sigara zany. Satria zany manamboara violon ngeda be ka na imamasina ary no atao violon tsy atao no mamasina raha ohatra ka ampidirinao daholo mifoka sigara. Ho an'ity androany ity, tsy mbola nahitana polisy kominaly na nasionaly am-perinasa teto Antananarivo sy ny manodidina napiatra ny lalàna mifeny fifohana sigara. Tsy nampiraika ireo mpandalo ireo polisy kominaly teto amin'ny komina androany. Tetsy Anosy,
teo amin'ny toerana fiatsoana ny taxi be avy hatrany tena mon'ny sigarany ilay mpamily mpanampy nahita ny fitaovana fakana sary taorian'ny fifampirarahana vao nanaiky nalaina sary izy na dia tsy mbola miatra aza ny fakana ny sazy sikatra kosa fa efa mailomailo ireo mpifoka sigara sasatsasany lafombavao afa-tanteraka kosa indray ny fahasarotan'ny fahazoana tany sy ny tsifisiny ny fandrindrano amin'ny fampiasan'izany no isian'ny olana goavana voalohany mahatonga ny ady tany eto Madagasikara raha nambarany avy eo anivon'ny sifana ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany tamin'ity herinandro ity antony ilana fanavaozana eo amin'ny politika ny fananantany isan'ny misedra olana eo amin'ny fahazoana tany ireo tantsany amin'ny fatra vadivavy fitovinany sy matsiatra ambony mahalony ireo mpitrandrakarena kibony tany fanadediny. Mihoatry ny 100,000 mponina manerana ny Afrika no mivelona amin'ny tany raha toka mahatratra amin'ny 20,000 izany ho any eto Madagasikara. Tsy mbola misy politika ny fananantany tena izy anefa eto hatramin'izao raha nambarany avy eo anivon'ny sifana ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany. Any amin'ireo faritra atsimon'ny nosy izay iasan'ny ONG Fiantso, antony voalohany mahatonga ny ady tany ny fifanoherana eo amin'ny tombontsoan'ireo mpampiasany tany. Eo ireo tantsay izay mampiasa ny tany mba ambolena fa eo ihany koa ireo mpitrandraka ireo arena ambanin'ny tany. Matetika manao tsindry azo lena ireo tantsay fa nanajaran'ny tany ireo orinasa goavana mpitrandraka ireo arena ambanin'ny tany. Ny amin'ny toerana iasanay zao dia misy commune anankiroa aloha. Commune ny Tatao izay saika Fasimainty no tena hoe hotrandrahana tao. Dia commune faharoa Manapatrana izay Volamena no efa trandrahanao. Fa ny tena olana eto amintsika dia tsy misy filazana mialoha indrindrandrindra raha fitrandrahana ny harena kibony tany fa misy manambola any orinasa manambola dia tonga dia mitrandraka ny ao ambany indraindray ary na n'ilay renirano reny tadiavin'ny zareo hovana ny lalaka lehan'ilay renirano histonany an'ilay volamena ao ambany. Raha lalana no avaozina eto Madagasikara azony tantsaha tao ny mangataka ny tany hisoratra amin'ny anarany anivon'ireo birao ifoton'ny fananantany raha toka efa nohajariny ny tany. Ny fiarovana ny zon'ny olona efa manana tany eny efa hatreto no natao hatramin'izay raha ny hevitry ny avy eo anivon'ny SIF hatrany. Ny politika fananantany dia hatrany amin'ny fanjanahantany ka mandrapatonga an'izao dia ohatran'ny opana teo amin'ny antsoina hoe fiarovana zo mahatopana izany hoe raha kapoka atao tsotsotra aingakaingana dia hoe ho an'ny olona manana tany no arovana an'izao. Ny tsy ampy izany dia ny hoe ahoana ny fomba fikarakarana ny fanomezana tany. Eo koa ny hoe mampafantatra ny hoe ahoana ny fomba fampiasana ny tany. Isan'ny voarakitra anatin'ny torolalana ho an'ny politika ny fananantany aty Afrika izay navoaka ny komisiony vondrona afrikana tany Libia ny taona 2024 ireo tolo-kevitra avy amin'ny SIF ireo. Nampiatrany ny fivoriana faha-efatra ny firenena mikambana mahakasika ny fananantany eto Afrika Madagasikara roa andro izay nentina ny fanakalozan-kevitra tamin'ireo firenena 20 mpandray anjara. Tanjona ny ampidirana ao anatin'ny fanapahan-kevitry ny governemanta ny resaka fananantany. Eo amin'ny fiarakarena kosa indray asa mahavelona ny fivarotana voninkazo isan'ireo sehatra azo ampiroboroboana ampitomboana ny famoronana asa. Ankoatra ny voninkazo sy ireo voankazo fihinam-boa mirona makany amin'ny fambolena ireo hazo gasy izany hoe ireo karazan-kazo fampiasa amin'ny raokandro malagasy ireo mpamboly amin'izao fanatediana hoentiny isitraka Ravoniarson. Izy no Randriamahinina Paul mpamboly voninkazo sy zanakazo etsy Anosy. Efatra amin'ny taona 7,790 izy no nanao izany asa izany. Ny asana mpamboly voninkazo aloha dia ny tena tsara dia tsara amin'izy dia miteraka fahalemem-panaly izy ary ahatsapana fitiavana. Fa ianao zany aloha raha tsisy fitiavana ianao aloha dia tsy afaka mikolokolo sy mikarakara voninkazo na zanakazo na voankazo. Mampiavaka ny tranoeva ny Randriamahinina Paul ny fivarotana ireo hazo gasy. Eny amin'ny mpivarotra tapa-kazo maina no ahitana azy ireny amin'ny ankapobeny saingy eto kosa zanakazo no amidy. Any anala no akanan'ireo hazo gasy ireo isan'izany ny voara, mandresy, tsitoavina sy mandravasarotra. Samy manana ny ampiasana azy ireo zava-maniry ireo. Izao fanazava zao ty le fanazava. Ny ampiasaina le fanazava zany dia fanafody avozanana zany ny fanazava. Zany hoe tenehanao izany andrahoanao zany tenehana dia androna ny ranony rehefa avy eo. Tsy teviaty hazo mamy zany izy ty
ho an'ny olona voan'ny diabetika ka tsy mihinana siramamy dia ny raviny a no hoaniny isan'andro izany maka raviny mihinana raviny izy zany rehefa te hihinana zavatra mamy izy a dia ny raviny ity no hoaniny ity indray zany a dité de sambavy avy any a faritry Fianaratsoa zany misy ny sambavy moa zany tany zany izy ity no nalaina. Ankoatran'ireo isan'ny tena mahasarika n'ireo mpividy ihany koa ireo voninkazo maro karazana izy eto ary avy any amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara no akana azy. Mahafinaritra anahy fotsiny ny voniny ohatran'ny hoe mikarakara azy ohatran'izany. Asa mahavelona ny fivarotana voninkazo ary sehatra mbola malalaka eo amin'ny famoronana azy. Tsy azo atao foana nefa izany fa mila finiavana sy fitiavana. Tablette miisa 50, vidéoprojecteur, écran sy serveur roa avy amin'ny Fondation Orange ireo ny fanampiana tolotry ny Lions Club tsara tanàna, ny EPP Akadievo, ny fanatsaran'ny fampianarana sy ny fanamorana ny fidirana amin'ny éducation numérique no tanjona tratrarina amin'izany. Ankoatr'ireo nanolotra taratasy-mbola mitetina ray tapitrisy ariary ihany koa ny orinasa mpamokatra herinaratra iray antanterana ny asa fanatsarana ny EPP. Tsy mijanona eo ny hetsika izay ataony Lions Club Antananarivo tsara tanàna anolotra boky mitetina €10 ihany koa izy ireo amin'ny 27 ny volana oktobra ho avy izao tafiditra anatin'ny fiara-miasa amin'ny association tetezana sy ny commune ny Rome ny fantanterahana izany. Isan'ireo EPP ifotoran'ny fanampiana ataon'ny Lions Club Antananarivo tsara tanàna ny ao amin'ny EPP Akadievo efa nisy ny fanatsaran'ireo trano fianarana no tanterahan'izy ireo toy ny fanolonan'ny tafo, ny W, ny varavarana sy ny sisa. Mbola maro anefa ny asa miandry. Isan'izany ny fampidirana ny rano fisotro madio sy ny fampidirana ny herinaratra. Vinavinaina hatrany amin'ny 10 tapitrisy ariary ireo tetikasa mbola atao ireo. Ho an'ireo fanampiana tolotry ny Lions Club Antananarivo tsara tanàna tamin'ity herinandro ity, ireo kilasy T5 sy T4 no ampiasa izany fanampanazavana. Ao anatin'ny sehatra ny fanaovana asa soa izay sehatra iasan'ny Lions Club international dia tonga eto zany Lions Club Antananarivo tsara tanàna ao anatin'ny ity EPP Akadievo ity nanolotra tablette ho an'ireo ankizy ao amin'ny classe 7e sy 8e eto amin'izany EPP zany izay fiaraha-miasa tamin'ny Solidarité Orange, ny ministèran'ny fampianarana, ny commune ny Ambanivohitra Lasora ary ny ao amin'ny fiadidia fampianarana Antananarivo Avaradrano. Dia izay moa amin'ity mandat 2014-2015 ity dia safidy manokana n'ity EPP ity mba hampiana mba hanatsarana ny fampianarana zany eto amin'izany commune izany. Fa eo amin'ny pejy fanatanjahantena kosa indray ny farany androany ny andiany fa 470 ny rally Tour de Tana sady dingana fa 4 amin'ity top lalaovana ity fandresena fahatelo ho an'i Olivier tamin'ity taona ity fanatetina. Ny 4 androany alahady 12 oktobra ny andiany fa 470 ny rally Tour de Tana izay nokarakarain'ny club Azatana sy ny Sodirex sady ihany koa dingana fa 4 amin'ity top lalaovana ity. Fifaninanana na avorim-pifaninana 7 teny ampiandohana ny zoma io saingy ny atsasany mahery izany hoe 26 no tody hatramin'ny farany. Fanitelony amin'izao no nandrombahany Olivier nitondra Subaru N15 amboara tamin'ity taona ity satria dia nobatainy indray zany tamin'ity fifaninanana fa 4 ity. Ary hatramin'ny voalohany dia tsy nisy nandelingely io toerana io. Toerana izay notazoniny taorian'ny alan'ny bomy mandarana ilainy ady amin'ny akaiky eo amin'ny championnat. 2 ora sy 17 mitra sy 7.7 sekondra no namezan'ny spesiala sivy ny totaly 2.20 kilometatra sy 4.20 isan'ireo ny fanandrana taminy ary nanaraka teo amin'ny larana faharoatra ny ity saingy voaterina merina karne tamin'ny spesiala farany tao ihany koa irivo izay ny alandarana ny andro faharoa. Marina fa izy no antokana teo amin'ireo sokajy N4 no tody hatramin'ny farany. Vao ny alandarana ireo nanaraka ny Olivier dia niakatra ity ny araimaika nitondra Subaru GC8 M12 izay mitarika hatrany ny lohan'ity sokajy ity. Araka izany dia izy no teo amin'ny larana faharoa vokatra farany tara 9.0 mitra ny ohatra tamin'ny Olivier ary dia nobatainy ihany koa ny amboaran'ny sokajy M12. Ifidy anjeva no faharoa teo amin'ity sokajy ity izay tany amin'ny larana fahafito no nisy azy ny vokatra farany ary tara 2.20 minitra mahery ny ohatra tamin'ny Olivier.
maro ireo ny andrandra ny 3e place izay nisy ireo 4 motrice sy ny ampahany tamin'ireo fiara 2 motrice toa ny tovinay na sitraka NS i Belza même masaingy raha nivokatra farany dia i sitraka NS no tojo io toerana io toerana izay azony mora foana taorian'ny alany herbe andarana ny maraina teo no ny olana mekanika izay efa nahazo azy efa hatramin'ny omaly 7 segondra monja no elanelana nanasaraka ny NS tamin'ny tina remake arak'izany dia sitraka NS no nanakatana ny podium tamin'ity digana fahefatra ity ary mbola no batainy ihany koa ny amboarany sokajy Imonza ny Belza même nitondra Renault Clio RS ihany koa no faharoa teo amin'ity sokajy ity mariana fa izy roalahy ireto izay sendra sakamainty hatrany dia izao velombolo izao fa tody hatramin'ny farany ihany teo amin'ny sokajy M10 dia Yanis Pardon nitondra Citroën Saxo T4 no nanjaka hatramin'ny farany ary tany amin'ny larana fahavalo no isy azy nivokatra farany ary 4 minitra no fahatarany niohatra tamin'ny Fidy Anjeva izay teo amin'ny larana fa-7 ny faharoa teo amin'ity sokajy ity dia mbola Citroën hatrany Saxo VTS izay nentin'ny Dany larana fa-7 teo amin'ny vokatra farany ary tara 7.10 minitra sy 7.30 segondra niohatra tamin'ny Yanis Pardon teo amin'ny sokajy T2 izay nisy anankiroa dia Freddy nitondra Isuzu D-Max no nibatany amboara tany amin'ny larana fa-efatra taorian'ny sitraka NS no nisy azy ary very 2 minitra sy 3.30 segondra niohatra tamin'ilay mpanamory Clio RS Iaja Danielson kosa no faharoa teo amin'ity sokajy ity Gritol Wingle 5 no fiaranetiny lalao izy no nanaraka ny Freddy teo amin'ny larana fa-5 sady nanakatona ny top 5 vokatra farany 4.30 segondra no nanarasaraka azy roalahy ireto ny rimma ny fotoana manaraka ho an'ireo pakafiraly izay atao amin'ny lohandohan'ny volana novambra ho avy izao Tony mahazatra rehefa alahady taka izao no narahinao ny zanam-pandarana question d'actu atao anatin'ny fampalalam-baovao vahiny Andriana Rajanson ao anatin'izay fandarana question d'actu izay arany Andria mila manana Gilbert tale teknika eo anivon'ny ATT na agence de transport terrestre iresaka ny olan'ny fitaterana eto amintsika aro avy hatrany Ankafaliana indray tompoklasy tompovavy no iarahan'ny sampana fampalalam-baovao aminao ao anatin'ity zanam-pandarana question d'actu ity manambahiny ny zanam-pandarana tsy iza izany fa Andriamatoa Randriamila manana Gilbert ny tenany moa izay tale teknika avy eo anivon'ny ATT na ny agence de transport terrestre araka izany ny makasika ny resaka fitaterana no resadresahana aminao anatin'ity zanam-pandarana ity miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny zanam-pandarana question d'actu toraka izany koa Andriamatoa Nandrianina misaotra betsaka nareo teo amin'ny Kolo TV nanasany tenanay ho tonga eto fanontaniana avy hatrany tompoko inona ny tena olana nalaza be tato ato ny resaka tsy fandriampahalemana teo ihany koa ny resaka fifamoivozana teo ihany koa ny resaka accident ny hoe lozam-pifamoivozana ahositsika inona no azonao amehezana an'izany io zany dia zavatra niseho na vokatry n'le fiarahamonina tato ato satria raha tany taloha zany tany amin'ny taolo tany na hiampita olona zany ianao zany dia manao azafady fa amin'izao zany tsisy an'izay intsony fa na ny ain'olona dia azo afoy misy afoy ny namana zany dia zay za tranga zavatra voaniforona tato ato izy io zany ny zava-misy rehefa eny amin'ny stationnement eny mampitaraina ny olona le resaka fanaovana ny ATT ny ministera ny contre visite moa filazantsika azy amin'ny resaka fiara tsy ara-dalàna aiza ho izy iny amin'izao fotoana izao fepetra izay noraisanareo momba n'le resaka lozam-pifamoivozana manokana ny teny moanao tao mikasika n'le hoe antony miteraka ny loza eny am-pandehanana mba ho fisoroana zavatra zay dia niraisina le fepetra hoe contrôle au départ na fitiliana eny am-piangana izy io tsy eny amin'ny fahasaran-karana zany voatongoko izy io fa atrany atrany mihitsy vao miainga any amin'le toerana misy azy zany le fiara dia tokony efa ho vitan'ny mpamily indrindraindrindra satria ny mpamily tokony afantatra hoe efa lany andro ny assurance-ny efa lany andro ny visite teknikany tsy mandeha ara-dalàna ny freiny tsisy ny loketany dia avy any io manomboka fa fanamafisina fotsiny ty amin'ny fahasan-karana satria raha ohatra ka hoe tôbila tsy ara-dalàna zany no mandeha dia miteraka loza izany dia mbola nisy zany tato ato indrindrindra moa zao tena amin'ny alainy mihitsy ny lazana teo le tany tsalova teo reny le hoe tapaka transmission ny fiarako dia tena voatery namozana olona ka zay zavatra zay no mahatonga n'le hoe tokony asiana mihitsy n'le fitiliana eny am-piaingana ary na dia tsy eo amin'ny fahasan-karana zany na tôbilanao manokana dia tokony ataonao zany zavatra zany fa tsy andro hoe voatery eny amin'ny fahasan-karana vao anao zany
ho anareo anivony ATT manokana efa nisy zay zavatra zay aiza ho aizintsika zao mbola mitovy hoe zay etsika ataonareo zay ny zava-misy matsy amin'ny ankapobeny misy fotoana ny tena mba mandeha amin'ny lalam-pirenena ihany eo am-piangano dia efa manomana any amin'ny 500 arivo majinijinika ilay mpitondra fiara ahafahany mametsolotra ny vola kely an'le mpisava sy ny ohatr'izany ahoana ny fanarahanareo maso an'ireny zavatra ireny na io ampingana na efa eny an-dalana ny tsolotra moa dia mazava azy fa voararany lalàna ka amin'izao fotoana zay zavatra zay dia za tsy miteny hoe foana fa efa miavitsy angamba tsy lazay koa tsisy misy satria efa misy ny fepetra noraisina zany mifanandrisa amin'ny zavatra hoe tsisy an'izay tony am'izao ka makasika indrindra ihany amin'izay hoe resaka loza-pifamovozana zay nareo ve tsy mahita hoe le ao anatin'le tontolo le mpitondra sy ny coopérative ary ny tompon'ny fiara mihitsy no tomponantoka voalohany ka inona ny fepetra raisinareo ny hoe fanaraha-maso mety vaolana androany fa ny hoe vaolana maharitra tonga ny hoe tsy ampitaintaina ny mpandeha amin'izao fotoana izao misaotra anao le vaolona androany mantsy dia hoe ao misy ny atao cahier de charge io zany dia mirakitra ny fampifezana eo amin'ny mpamily ny tompon'ny fiara ny coopérative sy ny mpandeha voarakitra dolo zany ny zavatra tokony ataon'le mpamily ka tsy tokony isy ampiaiain'ny mpandeha zany faharoa ao koa misy atao manifold le manifold io zany ao dolo koa ny anaran'ny mpandeha azy dia tsy zavatra tahorany zany ohatra misy zavatra atranga zavatra mitranga ny an-dalana eny anisan'ny tena voaresaka ihany koa tatoato ny resaka fanafiana eny amin'ny lalam-pirenena ny lalam-pirenena fafito moa tena voakasika izay matetitetika tatoato mambolana teo zay inona ny vaolana raisinareo marina tokoa zany satria tamin'ny volana aogostra tao zany dia nisy trangana fanafiana sivy tamin'ny laram-pirenena fafito iny ka ny roa tamin'izany dia namoizana in'olona tao Ivato centre zany sy tany Amafaitra Ankaramena ny tompona andraikitra eo amin'ny ATT eo ministeran'ny transport sy mpitandro filaminana gendarme sy ny polisy tsy niandy an'le korotana tena fasakarana hoe fitakiana fa ny raiky amin'ny 10 septembre zany dia efa nisy fivorina maika be natao zany tao amin'ny tobo Ratsimandrava tamin'izany fotoana zany no nanapahana sy nandraisina fepetra mifanandrify amin'le olana mitranga iny amin'ny laram-pirenena fafito ka amin'izao fotoana zao zany dia azo tsapahy tanina zany fa tsy misy ny fanafiana na loza-pifamovizana eny amin'ny lalana eny amin'izao satria misy ny fampiarana ara-bakiteny mihitsy anio zavatra tapaka tao amin'ny tobo Ratsimandrava io tamin'ny nandritra ny fotoana nandraisanareo ny fanapahan-kevitra iny hoe tsy mandeha ny fiara iray raha tsy miaraka amin'ny fiara maromaro dia escortenao izy ianao mpitandro filaminana tamin'ny nandritra tamin'izany fotoana zany nisy an'le disadisa teo amin'ny coopérative sy ny ATT sy ny mpitondra fiara amin'ny hoe tokony andovola ray le seza nefa lasa voatery omena n'le mpitandro filaminana manahoana ny efa nivavy zay olana teo aminareo zay misy zany fanarahana eo amin'ny mpitandro filaminana ny ATT ary ny mpitatra momba n'le fitondrana an'ireny mpitandro filaminana ao anatin'ny fiara reny io ne tsy voatery ao anatin'ny fiara be da be zany ny ezaka ataon'ny mpitandro filaminana amin'izao misy an'le fisafoana hoe tournée de police générale amin'ireny toerana mafampana reny io zany gendarme mandeha zany amin'le toerana io amin'ny andro atoandro na ohatran'izay mandeha tongotra na mandeha fiara mijery mitily hoe iza le olona mampiay amin'ity toerana ty aty fa raha misy tonga isamborony zareo akoatran'izay koa akoatran'le tournée de police générale raha misy trangan-javatra zany amin'ny toerana anankiray dia efa misy famotorana zany tsy maintsy atao amin'io toerana io farany tompoko sosikevitra azonao aroso anatsarana ty tontolo ny fitaterana ity na io andrenivohitra na io amin'ny lalam-pirenena amin'ny ankapobeny inona zany tena politika mpanjakana sy ny anivon'ny ATT ohatra manokana inona ny tena eritreritrareo anatsarana n'izay lafin'ny fitaterana izay le fanatsarana ny eo amin'ny setry ny fitaterana mantsy dia efa misy manko zany ny politika mpanjakana mikasika an'io fa fampatsahivana ny daolo be fotsiny zany hoe raha manomboka ary amin'ny mpamily zany dia tokony hanana ny
fa haiza manao a mitondra fiarako dia marina zany le olona vao mitondra le fiara fa tsy le hoe efa malaza moa le izy hoe permis mivorontsoloza iny tena loza be iny satria olona tsy mahay mitondra tôbila akory tsy mahay ny code de la route dia mitondra tôbila mividividy permis taloha zany mba tsy tenenako hoe efa tsisy tsony am'izao taloha zany misy an'izay dia akoatran'izay koa raha ohatra ka hoe mpandeha zany ianao a dia aza mitondra vola be ary aza miteniteny amin'olona akaikinao hoe misy vola ty na reny firavaka sarobidy be reny tomotsy andesinao zany reny dia ny mpamily koa zany a tokony anaraka ny fepetra apetraky ny reny mpitandro filaminana eny amin'ny barazy reny zany hoe tokony ifanaja zany tsy hoe anao manana fiara sprinter na tôbila matanjaka be dia avelanao daholo ny olona ty afara ty zay zany zavatra tokony atao dia eny an-dalana koa zany zavatra misy a eo amin'le fividianana charbon zany a tokony fampiteny meloha dia le vitesse zany a manaraka tsaka sy andavana zany a zay toromarika meny mpitandro filaminana ierovana ny aitsika sy ny fananantsika zay ny zavatra tiako ampiatsaivana zany hoe le karavanina zany itoy tsy hijanona mihitsy raha mandra piscine ny rovina ny isin'ny hoe fanapa-kevitra vaovao tsy isin'izay karavanina zay tsony am'izao aloha zany dia io aloha zavatra apetraka fa araky ny teneniko teo hoe io zavatra io zany zavatra trangan-javatra vaovao izy io dia tsy maintsy hijerevana koa zany vahaolana vaovao fa ny vahaolana maharitra zany a ny vahaolana maharitra moa zany dia misy zany ny hoe zavatra lavitrezaka ny lavitrezaka moa zao a ohatra hoe fanamboaran-dalana ray satria ny lalana ny tena miteraka an'io accidentsy any io accidentsy le insécurité satria misy fitoerana zany a voatery mandeha mora ohatra ny hoe carobin zao voatery mandeha mora zany ny fiara amin'iny raha tsy teny koa ohatra ny hoe ambomasosy fianaratsoa taloha telopolo minitra naovan'io am'izao zany adiny roa naovana ambomasosy fianaratsoa am'ireny toerana reny tena hainy le olondrasy dia am'ireny anakanana ka io zany zavatra lavisisaka be le lalana dia ny vahaolana am'izay le fanamboaran-dalana dia le vahaolana am'le vorotsolosa ty koa dia amafisina zany a ny satria tokony anao fanadinina angeny io laha vo mahazo permis fa tsisy permis vidina zany zay zany tena hoe vahaolana tena izy satria ny mpamily dia ny lalana io no tena dia tokony hoe matianina mihitsy zany le mpamily satria tokony ho fantany ange hoe 0m80 ny farany avinentina andesiny eo dia tokony tsy mahazo mitondra akoatran'izay izy dia tsy tokony ampiarahany koa ny olona sy ny entana zava-doza be zany ka atraizany fahefan'ny atité mampiatra an'izay fipetra sy lalàna niraisana zay hoe misy an'izao atraizany ny fahefan'ny atité zany manapa-kevitra ohatra oroasina ve le mpitondra ary eo anivon'ny coopérative satria be da be a le mbola misy an'le pitsopitsony madinidinika ohatra raha iresaka fotsiny fanamboaran-dalana tsy maintsy mbola misy idiran'ny asa vaventy zany sy resaka zany raha iresaka fotsiny an'le resaka hoe permis vorotsoloza mbola tsy maintsy misy idirana sampandraraha hafa ka hatraizany fahefan'ny ATT mampiatra an'izay zavatra zay ny ATT zany dia misy ny azona piara fa misy kosa tsy maintsy iarahany amin'ny ministera hafa zany ohatra ny hoe fisotonana licence zao a amin'ireny mpamily manao accident mortel zany le mamono olona reny dia azony ATT atao ny misintona an'ireny fa amin'ny lafiny sasany a dia tsy maintsy iarahana amin'ny ministera hafa satria mampidoza misy io lalana io satria na accident zany a na attaque a dia amin'ny lalany ratsy misy ny tena mampinongatra anazy io ankasitrany indrindra anao Randriamila manana Gilbert mialatsy indrindra zay tale teknika eo anivon'ny ATT nanaiky ny vahiny teto amin'ny sanam-pandaharana question d'actu misaotra teto amin'ny Kolo TV dia iny koa tompoko kilasy tompoko vavy no mamarana ny zanam-pandaharana question d'actu tamin'ity takariva ity isoriny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko mifarinatra eo ny fiarahantsika tamin'ity anio ity isorana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany rahampitso amin'ny valoralina indray fotoanantsika manaraka veloma tompoko